finoana amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa tompontsika. Fiarahamandinika soratra masina ary atombotsika amin'ny Salamo 8:7 andininy 7:30 hatramin'ny 9. Salamo 8:7 ny andininy 7:30 hatramin'ny 9. Aoka ary hitsangantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny faran'izany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampandihano amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Amporisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovy ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Hivavaka isika. Tompo indreto izay manolotra ny fanajana sy ny fisaorana, ny fankasitrahana, mba raiso izany satria atolotray amin'ny fo feno faharesen-dahatra sy fifaliana, dia mankasitraka anao indrindra noho izay mbola hitarianao lalana anay hiaona aminao ato anatin'ity fotoana ity. Ianao ry Tompo, anala izay mety ho fahafahambaraka rehetra eo aminay, anakorany satananay no ny otana lakina azo anay, dia amela heriko ianao ary anonona eo aminay indray ny teny manao hoe: namena tahaka ny janky aza ny fahotanareo, dia hofintsiko tahaka ny oram-panala. Irina indrindra ny fanahy masina hitarika anay amin'ity fotoana ity, ahatakarana indray ny sitraponao amin'ny teninao, hitombonay amin'ny fahalalana izany sitraponao izany, ary tena mbola ampiorina anay amin'ny finoana, dia ho tonga fiainanay koa Tompo ny teninao. Mitary lalana ireo mbola tratra aoriana, ary tahak'izay hatongavana eto eo amin'ny fanatrianao, no mbola ahatsiarovanay koa ny fanatrianao ity fotoana ity. Naizanaiza Tompo misy olona manona ny anaranao amin'izao marain'izao, dia ianao hitarika azy ireny amin'ny alalan'ny fanahinao. Noho ny amin'i Jesoa Kristy zanakao, miaino mamaliany vavakay. Amen. Samuela 2:20 manomboka eo amin'ny andininy 1 hatramin'ny 7. Samuela 2:20 andininy 1 hatramin'ny 7. Isika rehetra hiara-maky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izao no farahateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak'i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitry Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe: eny, ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe: indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha misoka masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahoniny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany no ny ainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra, motsy na mpitsimony va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin'ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasikazy dia tsy maintsy mitondra visy izarandefo, ary hodorana ny hafa avokoa amin'izay hitoerany ireny. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eny Tompo, omeo anay ny lelany efa mahay, mba hamoa ao amin'ny fiangonana
ny teninao ahavokatra be ho an'ny fiainan'ny tsirairay dia tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izao fotoana izao mba hifalianay ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samuela voalohany ny rahantsika tamin'ny talata ary izao zoma zao dia ny Samuela faharoa. Ao ary tsika anareo zao ny fitenenana. 420 ny toko mandrafitra ny Samuela faharoa. Tantaran'ny fanjakan'i Davida manontolo 40 taona. Inona ny manamarika, inona ny tsaronareo manamarika ty tantara ty Samuel ty? Mbola tsy voafehy tsara indray le boky. Ny fahendren'i Davida teo amin'ny fitondrana ny fanjakana. Fa ny fahalemen'i Davida koa sy ny fahoriana ny aretany tamin'ny zanany. Efa hita ao anatin'ny taratasy ihany izany fa iverenantsika rehefa avy eo. Ina koa? Toko 420 anie ka malazy. Davida zany nieritreritra ny andrefy ny heriny dia hoe alao isaina amin'izay ny vahoaka satria izy nandresy anaty foana fa atezitra Andriamanitra izy manao hoe isaisao ny vahoaka satria ilay toe-tsaina tao anatin'ny Davida mihitsy no tsy nankasitra ny tompo mifono firehariana. Izy manao isaisao ny vahoaka aringako ireo noko an'ireo ka misafidy ianao toe-javatra anankitelo andringanako azy. Zany hoe Andriamanitra zany tapa-kevitra ny andringana fa hoy izy tamin'ny Davida hoe fomba anankitelo no entiko andringanana dia misafidy ianao izy amin'ireo. Oka jerentsika vetivety fa za rehefa mamerimberina ny tony baiboly tony dia gaga mihitsy misy an'izany moa tamin'ny fotoanako. Eo amin'ny andiny fa 720 13 azafady. Samuela faharoa toko 420 ny andiny fa 13 sy ny manaraka. Ary Gada nankany amin'ny Davida dia nanambary zany taminy ka nanao hoe mosary 7 taona avany tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa handositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa enjehany sa arety mandringana telona eto amin'ny taninao. Ho asainy sy hevero izay valiny hoentiko miverina any amin'izay naniraka. I lehibe ilay izay naniraka satria ny tompony naniraka azy. Dia ahoana hoy Davida? Dia hoy Davida tamin'ny Gada, indrisy poritra loatra aho zany hoe tena tratra amin'ny pression. Aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehova fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azo ny tanan'ny olona. Ka dia nasiany Jehova arety mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana. Nahafatesana 7 alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Fa any amin'ny farany rehefa nifono Davida, Davida nanao alitara ery amin'ny 520 teo amin'ny Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana ka dia neken'i Jehova ny fifonana natao ho an'ny tany ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay arety mandringana. Mba manaonao foana ao anatrehany tompo faizafaiziny tsara mihitsy. Nefa izay foana moa ny soratra masina rehefa miverina amin'ny fibebahana ny olona dia mampitsahatra ny fahamaizan'Andriamanitra. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra miandry antsika miverina foana ny tompo. Fanamariana no an'ny Samuela faharoa izay tsy tokony ho adonitsika ary mora tadidy hoe aiza ho aiza moa ilay misy fanisana tsy nakasitrana, inona ny vokany ary ahoana ny efarany. Samuela faharoa toko 420. Inona koa no mbola manamarika nyty Samuela faharoa ty?
ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida ny amin'ny itoerany seza fiandrianany mandrakizay ao amin'ny Samuela 2:7 izay tena manandanja ao amin'ny Baibola satria mitondra amin'ny fanjakan'i Kristy izany. Ilay taranaki Davida. Samuela 2:7. Mbola misy manakolazaina ve? Ohatran'ny lavidavitra nareo anariana any a? Pianoko azy. Mbola misy manakolazaina? Miandry valany indray zany. Andao aritsika androso. Samuela 2. Oviana ny fotoana nitrangan'ny tantara voalaza ao amin'ny bokin'ny Samuela 2. Ary taizany toerana nitrangan'ny tantara. Mbola izana amintsika hoe tsy anganoano akory ny tantara voasoratra ao amin'ny Baiboly fa tena nisy tamin'ny fotoana, tamin'ny vanim-potoana, tamin'ny toerana mazava tsara. Raha ny Samuela 2 no lazaina dia nitranga tany amin'ny 10 hatrany amin'ny 700 talohan'i Kristy ny tantara izay efa nolazaina teo fa milaza ny fanjakan'i Davida nandritra ny 40 taona. Raha anao fikarohana izany ianao hoe nanahoana moa ny fanjakan'i Davida dia aiza ny fototry ny fikarohanao, aiza ny aingy? Ao amin'ny Samuela 2. Raha toa izany nareo ka manao sefalana, manao setela na manao fikarohana fotsiny izao amin'izay mba tianao anaovana azy hoe ny fanjakan'i Davida na hoe ny fitondram-panjakana ankehitriny tarafina amin'ny fanjakan'i Davida. Ho hevitra mahafinaritra be zany a. Dia miainga isika ao amin'ny Samuela 2. Andramo ataony izy zany nareo tandapy ireny. Andao ary tsika mbola verina indray a fa tsy anganoano a ny voasoratra ao amin'ny Baiboly fa tantara tena nisy. Oviana moa ny nitrangan'ny tantara tao amin'ny Samuela 1. Mbola mamadika kahie indray izao sasany. Taona firy ka hatramin'ny firy? 700 iray ka hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 700. 110 ka hatramin'ny 10 zafady. 110 ka hatramin'ny 10 taonjato anankiray ny Samuela 1 fa 40 taona ny Samuela 2. Avereny jerena ilay taratasy. Ny fidirana teo amin'ny fotoan'ny fahampanjaka ny Samuela 1 nanendrena ny Saoly ho mpanjaka dia mifarana ny fahafatesan'ny Saoly efa mifanosonao ny fanjakan'i Davida sy Saoly fa nosorana ny Davida ny perikopantsika tamin'ny talata Samuela 1:20 fa nosorana azy voalohany dia ao amin'ny Samuela 2 miditra tanteraka fitantarana ny fanjakan'i Davida. Oviana ary taiza kosa ny toerana nanoratana an'ity Samuela 2 ity. Tokotoko no taoriana ny nahafatesan'i Davida, izany hoe 700 talohan'i Kristy no nanoratana ny bokin'ny Samuela 2. Ary tao an-drenivohitry ny fanjakana tao Jerosalema indrindra no heverina ho nanoratana an'izany. Ny mpanoratra izay tsy hita taratra ao amin'ny soratra masina ny fototra iorenan'izany dia heverin'ny mpandinika fa Ezra. Ezra no heverina ho manoratra an'ity Samuela 2 ity. Samuela 1 dia noeritreretina hoe voasoratra Samuela sy Dana ary
Natana, Gada ary Natana azafady. Gada hitantsika tamin'ny 4 teo fa mpaminany izay ny teny tamin'ny Davida. Zay ary le fotoana nitrangan'ny tantara sy ny toerana ary ny fotoana sy toerana nanoratana ny boky. Hitantsika eo moa le toerana nitrangan'ny tantara fa tao Jerosalema, tany Hebrona ilay nanosorana ny Davida, tany Ziklaga, tany Gibeona, ary tany amin'izany atao hoe lohasahan'ny Refaima. Zay toerana natantara tamin'ny fanjakan'i Davida avokoa ireo. Inona ny zava-nitranga tamin'ny tantaran'ny Samuela faharoa. Ireo moa zany ho antsika mpikirakirany Baiboly dia le atao hoe contexte. Contexte-ny Samuela faharoa dia fanohizana ny tantaran'ny fanjakana teo amin'ny Israely ary ny raha vao maty Saoly dia niditra ny sandratra teo amin'ny fanjakana i Davida. Ny zavatra mitranga ao rehefa niakatra teo amin'ny fanjakana Davida, nitsahivana antsika ny fanosorany telo metona ao amin'ny toko 4, fanekeny Jodas ho mpanjaka, ao amin'ny toko 5 ny fanekeny Israely manontolo any Davida ho mpanjaka. Dia nahery tamin'ny fitondrany i Davida, nandresy anady izy. Fa resy tamin'ny fakapanakoa izy ny fahalavony tamin'ny vadiny Oria, ilay vehivavy atao hoe Batseba, ary nanana fahasarotana koa izy teo amin'ny fihetsem-po satria nalahelo sy nijaly vokatry ny fikomiany Absaloma zanany, izay nikasa anongana azy teo amin'ny fanjakana. Sady raharaha ara-panahy no raharaha ara-politika zany no zava-nisy ao anatin'ny Samuela faharoa. Ara-panahy mikasika ny Davida, ara-panahy koa ny amin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida ao amin'ny toko 7, ary ara-pihetsem-po, ara-piaramonina, ara-politika ny amin'ny fifandraisany tamin'ny Absaloma zanany. Ny boky dia mizara efatra, zay ny drafitra natolotra antsika eto. Mizara efatra ny boky. Amin'ny voalohany dia ilay fametrahana ny Davida eo amin'ny seza fiandrianany. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 15. Tsy ho tsahivana antsika intsony. Ny fizarana faharoa dia ny fametrahany Davida ny fahefany fandraisany andraikitra feno teo amin'ny fitondrana ny fanjakana. Toko 9 hatramin'ny toko 10. Ny voalohany nataony tamin'izany dia ny fifaneraserana kaiky tamin'ny tompo nazony nandray ny fanorenana ny fanekena. Ny faharoa dia ny fitondrany ny fiarany fanekena. Izy io dia nalaina tany an-tranon'olona tany dia nentiny Davida akarina ao Jerosalema, izay le tantara, mba hahazoana mametraka ny Jerosalema ho renivohitra. Inona moa ny hevitra zany? Mametraka ny asin'ny fanjakana i Davida. Ny fiaran'ny fanekena dia fantatsika fa inona? Ilay fitondrana ny didifolo. Izany hoe toy ny hoe ny fanjakan'i Davida tsy mipetrapetraka foana fa ny fanjakan'i Davida dia misy ny fototra mazava tsara dia ny didifolo nomen'Andriamanitra, toy ny hoe lalam-panorenana. Tena miorina amin'izany inona nentiny dia napetrany tao Jerosalema, izay tanàna novidiny ho renivohitry ny fanjakana. Fametrahana araka ny lalàna izay ny teny folo ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fametrahana ny renivohitry ny fanjakana dia Jerosalema. Ary aorian'izay dia mametraka ny drafitry ny tafika i Davida, izay fananganana ny atao hoe lehilahy mahery ny Davida. Izany no hitantsika eo amin'ny Samuela faharoa toko 9 hatramin'ny 10. Niraisina ny lalam-panorenana
napetraka nyreny vohitra ny fanjakana dia narafitra ny tandroka ary nyvozina. Efa manakaiky ny 20 jona sika izao, hoy ny fampitam-baovao hoe etsehana ny miaramila rehetra dia mirentirento mihitsy ny be galona atao amin'ilay vaovao. Hay ve misy an'izao eto Madagasikara. Zay le fitondram-panjakana zay ny ataoko hoe azo atao tsara raha manao fikarohana nareo, na fikarohana tsotra na fikarohana lalindalina any amin'ny sehatra mety hiomananareo, sefala na setela na any amin'ny ministerany hoe ny fitondram-panjakana ankehitriny tsy voatery ny eto Madagasikara fa fitondram-panjakana ankehitriny tarafina amin'ny fanjakan'i Davida araka ny Samoela faharoa. Dala mianatra dia izay atao fikarohana politika be zany, mahaliana be mihitsy zany. Nahoary aleo sika hanohy fa zany mba fikitikitiana ny sainareo hoe andao ry andalina. Zay le faharoa. Ny fahatelo kosa tena hoe nahery Davida teo amin'ny fanjakany, nahery ny miaramilany fa ny fanahany nalemy. Tratry ny fakapanahy tamin'ny vehivavy anankiray atao hoe Batseba izy, ary ny tantara ao amin'ny 120 hatramin'ny 120, manomboka ao amin'ny 120 moa zany le izy dia tsy vitany hoe nanao adalana tamin'ny vehivavy io ihany izy, fa ny fandriany ny vadiny Batseba nalefa ny anady ndany ianao mitarikady, manao jeneraly mitarikady ihany, ny paikany dia hoe maty ihany iny dia alaiko Batseba. Zay tokoa moa le izy. Dia ny zanak'izy roa mialoha ny fanambadiany dia maty, fa ny zanany taoriana ny fanambadiany dia izy Solomona mpanjaka. Zanaky Davida sy Batseba zany Solomona mpanjaka. Fa zao ny tadidio tsy hoe vao maty le zaza tamin'ny Batseba dia niteraka ny Solomona izy, fa mbola misy elanelany ny faminaninana tana sy ny fiverenan'Andriamanitra, ny fibebahana. Zay vao niarina indray Davida ary niroso tamin'ny fanambadiana. Mbola te hiteny aminareo foana hoe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia misy fitaizana na fanarenana toy izany. Misy olona tsy nanjary fiainana, aleo dia izay mihitsy satria tsy nanjary fiainana. Ohatra, lavo teo amin'ny tokantrano izy, na lavo teo amin'ny fitondran-tena, mbola raha miaino ny fampibebahana ataon'ny fiangonana izy ao anatin'ny atao hoe dinika pastoraly, ka manaraka ny lalan'ny fitaizana samihafa dia tafarina ary afaka manorina tokantrano indray ankasitrahan'Andriamanitra. Zany ty tantaran'i Davida ty. Zany no mahatonga antsika fiangonana FJK manao hoe raha toka misy olona zay ny saram-panambadiana dia azo atao, fa misy paikandamina be dia be ahatongavany eo amin'ny alitara, fa tsy tonga ho azy eo reny olona reny so dia isarahako zany na dia aika mahazo manambady azafady fa tena mbola misy dingana hoe midinika amin'ny pastera, midinika amin'ny birao-piangonana anankiroa, zay vao mandrafitra ny zavatra rehetra ilaina. Mbola misy pitsopitsony be dia be, zay vao tonga eo reny olona hoe sanatria ny saram-panambadiana ka te hanao mariazy indray. Dia zay ny atao hoe le fitondram-piangonana tsy mipetraka fotsiny amin'ilay andinina na andalana ao amin'ny fodidalana hitantsika, fa nalaina avy ao amin'ny soratra masina izy ireny. Tafarina ary Davida zay vao nirafitra ny fanambadian'izy Batseba dia niteraka ny Solomona mpanjaka izy, zay nitondra nandimby azy. Zay ilay eo amin'ny toko 120 hatramin'ny toko 20. Ny andininy toko 120 hatramin'ny toko 420 dia atao hoe tantara fanampiny. Manomboka ao ny fitantarana trangan-javatra samihafa mandimby azy ao ny tononkirany Davida, zay raha hitantsika dia voaray any amin'ny firana Salamo, ao amin'ny toko 220.
ity anjara mofinainantsika ity dia mbola mitohy amin'ilay tononkira nataon'i Davida saingy voamarika hoe teny farany na farateny nataon'i Davida. Amin'ny famaranana moa dia ilay fanisana tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Izay ilay fizarana efatra. Ny fahombiazan'i Davida, fandraisany andraikitra, ny fanotsorana azy ho mpanjaka, fandraisany andraikitra teo amin'ny fanjakana sy ny fahombiazany, ny faharesena ara-panahy teo amin'ny fiainany, ary ireo tantara samihafa izay mifarana amin'ny famindrampon'Andriamanitra nampitsahatra ny fandringanana ny zanak'Israely. Efa haitsika fitinina izany hoe inona ny ao amin'izany Samoela faharoa izany, ny fanjakan'i Davida 70 taona izao ny endriny. Ny fanosorana, fandraisana andraikitra ny siny ny fandresena, ny faharesena ara-panahy, ny fiverena tamin'Andriamanitra ary ny famindrampon'Andriamanitra nampitsahatra arety mandringana. Ny manaraka dia ho resantsika hoe manahoana sy manahoana kosa ary ity anjara mofinainantsika Samoela faharoa toko 7:20 hatramin'ny 7 ety. Hitantsika fa mitovy fiseho amin'ny toko 2:20 ilay atao hoe tononkirany Davida ity anjara mofinainantsika ity. Izany hoe na teny farany aza dia mbola narafitry Davida amin'ny endrika tononkalo ihany. Misy olona hoe ohatra zao amin'ny alahady fetin'ny Ndreny, tsiarovana ny Ndreny, dia manakolazaina amin'ny endrika tononkalo ny sekoly alahady. Fa tsy hoe tsy injery fotsiny iny fa amin'ny endrika tononkalo no anaterana ny fiarabana. Takizay koa tamin'ny endrika tononkalo no anateran'i Davida ny tiany holazaina atao anatin'ity faratenina teny farany nataony mialoha ny fahafatesana famaranana ny fanjakana. Dia inona ny zavatra hitantsika ato? Hitantsika ato ny faneken'i Davida, ny famerenany aloha, ny tantarany. Raha miteny izy hoe Davida zanak' Jese dia te hampatsiany tantarany sy ny loharano ny poirany izy. Isaia 1:20 ilay fantatsika ny hoe ary nisy solofo mitsimoka teo amin'ny fototry Jese. Ilay Samoela voalohany 9:20 nampatsiahantsika ny hoe nanahoana moa ny fifidianan'Andriamanitra any Davida ary nanosorana azy voalohany ho mpanjaka. Raha miteny izy izany eto amin'ity andininy voalohany ity manao hoe izao ny farateny nataon'i Davida, hoy Davida zanak' Jese, dia tambery ny tantara teo amin'ny fiainany izany, ohatry ny karazany hoe mombamomba azy, fentiny momba azy. Ny ankoatran'izay dia ny fanekeny ny fanendren'Andriamanitra azy, ny fanekeny ny fibaikoan'Andriamanitra ny tenany teo amin'ny fitondram-panjakana. Izay izy raha fitinina. Ary ny farany moa ao anatin'io ihany dia ny hoe ny fiafaran'ny fiainan'i Davida dia tsy hoe teboka farany amin'ny tantara fa ilazany ho avy mbola azo antenaina, fanantenana vaovao mbola misokatra. Ery ambany ery misy hoe 5:5 ary toy izany ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra avy ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra motsy ampitsomoiny va. Raha tapitreto ny fanjakan'i Davida hifarana ny fiainany dia mbola misy zavatra mitsimoka indray, mbola misy ho avy antenaina indray araka ny fanekena nataon'Andriamanitra, fanekena mandrakizay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida.
dia ary sika hijery amin'ity an'ity dia somary niova ny endrika satria nyainga mivoambolana dia avy hatrany ny hevitra finosin'ny teny dia avy hatrany ny fampiarana azontsika raisina. Zao ary ny voambolana voalohany ho jerentsika eo amin'ny andinin'ny voalohany tapany faharosa fahatelo ilay manao hoe dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony. Voasandratra ho ambony. Inona ny hevitra izany? Misy voambolana anankitelo ao raha ny teny fototra no jerentsika. Ny teny hoe voasandratra dia ao koa ny hoe ho ambony. Izay voambolana anankitelo misesy milaza fisandratana sy fiamboniana. Fanamafisana hevitra raha ohatra zany ka adika dia ambony noho ny ambony, mahery noho ny mahery, misandratra noho izay heverina fa misandratra. Zay ny hevitra. Lehilahy ambony noho ny ambony, nasandratra noho izay nasandratra, mahery noho ny mahery. Ireo ilay teny Hebreo mifanaraka any amin'ny teny fototra nadikatsika hoe voasandratra ho ambony. Amin'ny teny Hebreo ny hoe voasandratra dia gavara, matanjaka na mandresy na mihoatra na misandratra, miakatra na naomby na tafatoetra. Ohatra ny takony izy eo amin'ny teny ao amin'ny dikateny eo am-pelatanantsika, fa misy voambolana hoe hekam anelanelany ao dia midika hoe miakatra na omby na tafatoetra. Ny hoe alina moa amin'ny teny Hebreo dia hoe eo ambony, amin'ny malagasy dia hoe sur. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe sur. Raha tambatra izy zany dia hoe ilay matanjaka, ilay mandresy, ilay mihoatra, ilay misandratra dia mbola eo ambony ilay miakatra sy naomby ary tafatoetra. Ao anatin'izany teny izany ao tarafantsika hoe tena ny faratampony mihitsy nametrahan'Andriamanitra an'i Davida. Izay ny mahatsara an'ilay mijery hoe inona moa no voasoratra any amin'ny teny fototra ahoana ny dikany. Ambony noho ny ambony, nasandratra ho ambony hoy ny teny malagasy, dika teny eo am-pelatanantsika. Fa raha atao zany hoe dika teny malalaka moa sa arabaka teny dia ny hoe dia ny lehilahy izay ambony noho ny ambony rehetra, ambony noho ny ambony na ambony ny ambony. Na mbola misy zany ny teny hoe ambony dia mbola ambony noho izay i Davida zanak'i Jese. Izay no manambara fa Andriamanitra no manandratra, mampakatra eo amin'ny fanjakana. Eto amin'ity soratra masina ity zany dia ilazana hoe tena fahasoavan'Andriamanitra ny fiakarana eo amin'ny seza fiandrianana, ny fiakarana eo amin'ny fanjakana, ny fiakarana eo amin'ny fitondrana. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'izay maha ianao anao, tsy miankina amin'ny hery anananao, tsy miankina amin'ny taonanao. Firy taona moa Davida nanomboka nanjaka? 30 vao niresantsika tamin'ny talaty zany. 30 taona izy nanomboka nanjaka. Inona ary ny fampiarana an'izany? Voalohany loha dia tadidio fa anjara fanapahanao izay adidy manoloana anao, na eo amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina, eny ao an-tokantrano. Zanaka ianao, anjara fanapahanao zany, tsy salovan'ny dada sy neny. Ray aman-dreny ianao, anjara fanapahanao zany, mijoroa amin'izay sata misy anao. Ray aman-dreny zany tsy aka ny toeran'ny zanaka, ny zanaka tsy hisalovana ny anjara nomen'Andriamanitra ny ray aman-dreny. Fa misy fandiniana indraindray hoe ny zanaka indray no mitady hibaiko ray aman-dreny ankehitriny. Manomboka amin'ilay zazakely ohatran'izany, ampanaovina ny tenisy tianao, tio fa inona ry dia tsy maraiky mihitsy raha tsy ry nefa ny andro efa ririnina. Manomboka any ane izy io dia lasa arahana foana ny sitrapon'ilay zany.
dia anontaniana ina ny goteanao androany tsy mahazo mihinana andreny io ka so dia tsy mianatra eto izaty fa loha omena foatra manao ohatran'izay fa mila mitandrina sika isaory ny anjara nomena Andriamanitra anao fahasoavany izany mbola ho avy ny andro ray aman-dreny dia mifalia amin'izay fotoan'izay ary sika ray aman-dreny voninahitra tsobiky aza atao ampatambary apetrao tsara ny maharay aman-drenyjentsika ao amin'ny tokantrano apetrao tsara ny mahatompona andraikitranao eo amin'ny latabatra anananao andraikitra io eo amin'ny biraonao io inona ny andraikitra nomenanao apetrao tsara zany fa nametraka anao teo Andriamanitra fahasoavany zany tena hoe mankasiran'Andriamanitra amin'ny toerana nametrahany ianao mpanjaka eo amin'ny toeranao io ianao mpamahalala ianao mpanjaka nga misy mahay mamahalala ohatranao mpanjaka ianao amin'ny toeranao io raha mpivarotra ianao mpanjaka ianao eo amin'ny tsenanao io aza fezina nkeo raha tsy sahirana eo ianao hoe tena fezy tsara enty tsara zany lay fampiarana avy amin'izy ity tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fametrahany ianao eo amin'ny toerana anankiray andraikitra anankiray anjara anankiray na eo amin'ny fiangonana na ny amin'ny fiarahamonina maiza mankasitraka maiza mifaly raha toka toerany tompona andraikitra ny toeranao dia aoka tsy ireharehanao fa hiasa tsara ka anetry tena anatanteraka ny asanao tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny tompona andraikitra anao eo amin'ny toeram-piasanao tompona andraikitra anao eo amin'ny fiangonana eo amin'ny sampana na metrahana anao fahasoavana io fa tsy hoe ianao ny tena mahay na ianao ny tena manino no ny amin'Andriamanitra sy ny fitiavana dia nosorana eo amin'ny andraikitra io ianao inona koa ny mbola azo ampiarana an'izany mbola averandray ny hoe raha 30 taona i Davida no nanomboka nanjaka no ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy hoe izy ny matotra indrindra iny izay mpiandrindry tarianana tary no ny fahasoavan'Andriamanitra dia izao koa ny hoe jereo ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny zanatsika aveleo izy ay ampiasan'izany ho fampandrosoana ny ankonana misy atsika ny fianakaviana fampandrosoana ny fiangonana fampandrosoana ny fiarahamonina ny voambolana faharoa ny teniny no eo amin'ny lelako raha mamaky ny Samuela faharoa toko 7:22 isika zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesoa ny fanahin Jehova no nampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako ny fanahin Jehova no nampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako raha manohy isika eo amin'ny 9:7 dia zao ny voalaza amin'ny anaran'ny tompona hoe Andriamanitry ny Israely manao hoe eny ny vatolampin'ny Israely ny teny amiko hoe dia tapany voalohany amin'ny dika teny malagasy manao hoe ny fanahin Jehova no nampiteny ahy dia amin'ny dika teny arabaky teny izy dia hoe ny fanahin Jehova no ny teny tamiko fa tsy hoe nampiteny ahy io moa zany ny hoaninanao 10 minitra fidirana voalohany raha tsy diso tamin'ny alahady dia niraisiny hoe ilay fanahin Jehova no nampiteny tsy diso zany satria izay ny dika teny eo ambany masontsika fa raha mijery ny teny fototra isika ary manohy eo amin'ny 9:7 dia mivoaka ho azy ilay dika teny hoe ny fanahin Jehova no ny teny avy eo ny tapany faharoa izay niraisina eto amin'ity voambolana ity ny voambolana faharoa ny teniny no eo amin'ny lelako eo zany vao mametraka ny fahefana na ny fitariana amin'ny teny aloky ny vavan'i Davida ny fanahiny ilay Andriamanitra ny teny taminy dia nametraka ny teny teo am-bavany inona ny hevitry ny teny hoe teny eto ny teny ny ho anareo tanora izay mety pakapaka tononkira dia io ilay hoe parole fa midika koa amin'ny dikany anankiray hoe mot zany hoe isaky ny teny anankiray dia tsy misy miboriko mihitsy sy azonao disoana
ohatry ny tononkira. Za moa indraindray rehefa mbanina dia mba miseho endry be mihitsy hoe rehefa Jesosy Jesosy irery ihany dia modiraiky hoe Jesoa irery ihany, tsy hoe modiraiky fa ataoko hoe Jesoa. Fa tezitra mihitsy ny mpilalao solfa amin'izany hoe maninona no vainao io, satria manjary ohatrany tsy dia miady loatra le feokira. Fa izay mihitsy hoe ny parole dia tsy azonao hovaina, ny tononkira iny zay le parole, ny teny ao anatin'izay tenenina zany dia voatsindroka tsirairay avy. Tononkira tsy azo hovaina, teny voatsindroka, apetraka Andriamanitra eo amin'ny lelany. Ny teny no eo amin'ny lelako, miverina eo ny voambolana hoe eo ambony na olona, zany hoe tena manana fahefana amin'ny lelany Davida mihitsy Andriamanitra. Manana fahefana amin'ny lelany Davida mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Napetraka Andriamanitra eo amin'ny lelany Davida ny teniny. Ka azonao etsiketsehany fa eo io izay teneniko ihany, io ihany no lazainao. Ilay fahefan'Andriamanitra amin'ny lelany Davida zany no hita eto. Inona ary ny fampiarana amin'izany? Aoka ny tenin'Andriamanitra ilay avana malala no hifeny lelantsika. Aza neka mbola misy fandinika soratra masina, mpiaino toriteny mbola be teny ratsy ihany. Aoka ho fehezin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy io lelantsika io. Ahoana hoy ny soratra masina? Mba ho toy ny miteny fahasoavana, ho mamy siry. Tsy hoe teny masira, ho mamy siry. Mahafinaritra miainanao e. Izay ny mba hirian'Andriamanitra, raha mametraka ny fahefany eo amin'ny lelanao Andriamanitra, mba izay teny araka n'Andriamanitra lazaina. Izany moa ny vavaka ataontsika mandrakariva rehefa ao amin'ny fangatana ny fanahy masina manodidina ny vakiteny. Fanahy masina no hitarika ny vakiteny, ny fanahy masina no hiasa ao amin'ny mpitondra ny hafatr'Andriamanitra na ny mpitoriteny. Izay ilay fampiarana. Ary io tsy hoe amin'ny asa am-piangonana ihany, fa amin'ny fiainantsika andavanandro aoka mihitsy tena hoe ho voafehan'Andriamanitra ny lelantsika, sy teniteny foantsika, sy rediredisika. Dia azo lazaina koa hoe na any amin'ny fiainam-pianakaviana na any am-piangonana raha teo dia atsaharo ny fiteny tarika ny tsy fahamarina aleo amin'ny teny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andengaikaingana kely tsika fa efa 10 minitra sisa ny ananantsika ao amin'ny voambolana fahatelo. Hoy ny soratra masina: indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Misy teny hoe indro ao, izay soramandry. Ianareo raha mijery ny teny fotsitra isika dia tsy hitany io, fa avy hatrany dia hoe ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Io zany dia efa filazana sahady ny amin'ny Kristy ilay Mesia. Ny Isaia 7:9 sy 7 raha vakiana aminareo dia izao no voasoratra. Isaia 7:9. Ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy manam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny. Ny Jeremia 7:20, ny 5 sy ny 9.
indro avy ny andro i Jehovah izay ananganako rantsana marina ho an'i Davida, ka anjaka izy sady ho endry, ary anao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny androny no hamonjena ny Joda sy andriany ny Israely fahizay, ary izao no anarana izay hanonana azy, Jehovah fahamarinantsika. Sora-baventy. Faminaniana sadiny amin'ny Kristy ilay Mesia voaositr'Andriamanitra io izay i Davida no efa tandindony raha teo. Inona no hevitra azontsika tsoahana avy amin'izany filazan'izany? Marina izy. Ny mpitondra na ara-panahy na ara-piarahamonina napetraka Andriamanitra araka ny haben'ny fahasoavany, fa tsy araka ny fahaizana na ny mari-pahaizana na ny heriny na ny fahaizahaizany politika, dia mpitondra tsy maintsy mandeha amin'ny fahamarinana. Ho taratra amin'ireny mpitondra araka an'Andriamanitra ireny ny fandehanany amin'ny fahamarinana. Marina izy. Ny fahatahorana an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahatahorana eo anatrehan'Andriamanitra ny karazan'ny mpitondra tahaka ny Davida. Mitondra amin'ny fitoniana fa tsy amin'ny herisetra, amin'ny fiadanana fa tsy amin'ny fangitangitahana. Ahoana ary ny ampiarana an'izany? Voalohany aoko tsaroantsika tompon'andraikitra fa mitaky fahamarinana ny fametrahan'ny tompo anao eo amin'ny andraikitra nomeny anao, manomboka aty am-piangonana sy any amin'ny fiarahamonina misy atsika. Totosay amin'ny marina, amin'ny fahamarinana, amin'ny fanajana ny rariny sy ny hitsiny ny andraikitra nomeny ny tompo anao. Marina manomboka any amin'ny hoe ny fotoana. Amfiry ny mpiasa ny tonga any amin'ny orinasa tsy miankina tary eo nge ianao hoe tovy any, fa any amin'ny fanjakana fampiresaka eo fotsiny zavao karatarakely ara-pitso vo tsy ho avy amora pitso e, dia tsy haiko tsony aloha fa tanterao amin'ny fahamarinana. Raha tena tsaroanao fa fahasaovan'Andriamanitra nametrany anao amin'ny andraikitra nisy anao na aty amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina, dia aoka ho marina ianao eo amin'ny fitondranao. Ajao ny rariny sy ny hitsiny. Ho marina ianao amin'ny fandoavan-ketra hoy ny taratasy eo. Ho marina ianao amin'ny asa. Ho marina ianao amin'ny fifandraisana aman'olona. Ho marina ianao amin'ny fanompoana. Aza eritreritra ny hoe azo zavatra amin'ny tsy marina. Famaranana re. Ty Samuela faharoa toko 7:20 hatramin'ny 7 ty dia anambaran'i Davida fa avy amin'Andriamanitra ny fisandratana eo amin'ny toerana anankiray. Ny faharoa tadidio fa Davida dia avy any ampiandrasan'ondry no entana teo amin'ny seza fiandrianana. Avy amin'Andriamanitra izany hoy Davida. Ny faharoa anan'Andriamanitra fahefana ny lela. Tsy misy olona izay miteny nomen'Andriamanitra andraikitra hiteny na inona anjara fanapahana nomena azy ka hiteniteny foana tsy eo ambany fahefan'Andriamanitra. Nefa ohatra misy olona miteniteny foana ihany indraindray, ary mitaky fahamarinana sy fahatahorana azy zany andraikitra izany jiaby. Ny feno mody io faran'io raha maniry isika ho mpitondra ara-piarahamonina na ara-pinoana dia tsy maintsy mahitsy amin'ny finoana, manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, matsiaro ny fiantson'Andriamanitra amin'izany fa tsy petrapetrahana fotsiny ny andraikitra nomeny tompo atsika, ary matsiaro fa tena fehezin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary manatanteraka ny andraikitsika amin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra.
dia mba tsy ho lesona felesona fotsiny na fandiniana fefandiniana fotsiny fahalalana fefahalalana riavana izay niombonantsika araka ny Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito fa tena ho fiainantsika. Aorian'ny vavaka raha ny iraina izay ny an-danitra dia hitsangana ny fiangonana hanao ny hira fahafito amby efapolo amby dimanjato ka ny andiny faefatra. Ry Jesosy tompo tianay io. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny fotoana nitarianao anay tamin'ny fandiniana ny soratra masina amin'ity zoma ity. Dia ho tsapanay tokoa fa fahasoavana avy aminao no nametrahanao anay amin'ny anjaranay any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy ray aman-dreny izahay na zanaka, ary fahasoavana avy aminao koa no ametrahanao anay amin'ny andraikitra samihafa aty amin'ny fiangonana toy izao mainka moa any amin'ny fiarahamonina. Tsy misy zavatra tonga ho azy fa avy aminao ny zavatra rehetra. Mbola iasan'ny fahefanao koa no momba anay, indrindra ny lelanay, ka tao aminao izahay hiteny araka ny sitraponao, tsy eo amin'ny soratra masina vakina na ny teny toriana ihany, fa amin'ny fifaneraseranay amin'ny olona rehetra dia mba ho teny avy aminao no ambaranay, andrafetanay fifandraisana tsara amin'ny mpiarabelona aminay. Misaotra anao Tompo mampahery anay mba handeha amin'ny fahamarinana amin'izay rehetra ataonay, anjara fanapahanay, dia tafioery avy amin'ny fanahy masina izahay mba hatanteraka ny sitraponao ao amin'izany teninao izany. Tompo, apetraka eo am-pelatananao ary ny tontolo andronay. Toy ny isan'andro dia tsy afaka hanao na inona izay raha tsy nitarika anay ny fanahinao masina. Ampio izay ary ataovy matsiaro fifaliana, matsiaro koa ny tanam-pitahinao amin'ny ezaka ataonay, mba ho marina aminay koa ny teninao manao hoe aza manahy na inona na inona aoka ny fivavahana sy ny fonana entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Jereo ny firenenay Andriamanitra, mba ho marina amin'ny fitondrany ny mpitondrisana ambaratonga. Jereo ny fiangonanao, mba ho ankasitrahana eo masonao ny fandihanan'ny mpitondra ny fiangonanao, na mpitondra fivavahana izy ireny nareo laika mpiara-miasa aminy, ka andeha amin'ny fahamarinana tarian'i Jesosy Kristy ilay lalina sy fahamarinana ny fiainan'ny fiangonana. Atambatray ny vavaka amin'ny anampiarahan'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra ane, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo, ho tanteraka mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky ilay niantso antsika, izy no hanefa izany. Mandiana amin'ny fahamarinana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.